manahoana ny fiaranao amin'Andriamanitra. Inona ny zavatra mampanjetaetanao fa zay no hamaritra hoe iza marina no arahanao. Ary nandritry ny ala ozy ny Baiboly Jakoba nifampitolona tamin'Andriamanitra. Be dia be ny olona ao anatin'ny fifampitolomana io mitsoaka rehefa manomboka mivalo ora-alina. Be dia be ny olona ao anatin'ny fifampitolomana io mitsoaka rehefa tonga ny amin'ny 7 ora-alina. Dia tsy tanteraka ny fanovana azy. Fa Jakoba nifampitolona nandritry ny alina ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nifampitolona izy dia ahoana? Novaina ho Israel. Ary rehefa mivoaka avao izy dia nanino? Lasa angitringatringa re. Halleloja. Antanio akaikinao efa niaona marina tamin'i Jesosy ve nao e? Sa vao nanomboka ny tamin'ny enina sasa mafimafy le fitolomana tao a dia nitsokan-daharana ianao. Satria ao anatin'le fitolomana tsy mora. Misy zavatra tsy maintsy afonao ao, misy zavatra tsy maintsy ilozanao ao, misy karazan'olona même tsy avelan'Andriamanitra fréquentenao aloha. Zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza ozy izy any amin'ny boky Matthieu. Ndao sokavantsika vetivety any azafady. Matthieu toko 7, ny 17 ka hatramin'ny 14 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahoana? Midira amin'ny vavahady eto ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Ka maro ny miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Misy fotoana tsika mieritreritra hoe tery ny vavahady fa ady rehefa terana maty tery koka ile lalana. Ny problème be dia be ny olona tsy te handeha ao anatin'io lalana io fa manivaka lalakafa izy. Zay mahatonga ny Baiboly laza hoe amin'izany vitsy. Lizy tsy hoe tsika mahalala an'Andriamanitra fa tsika fantatr'Andriamanitra ihany koa. Amen. Tery ny vavahady sady ety ny vavahady sady tery ny lalana. Ka za ty teny aminao androany avelao Andriamanitra ndrodina zay rehetra tsy nambolen'ny tanany. Amen. Amen. Andao tsika tena hoe izy tsy hoe nateraky indray ny fahateram-baovao tsy hoe niditra ny varavaram-piangonana io ianao dia nateraky indray. Alleluia. Tsy hoe rehefa miditra ao anatina garagena tomobile ianao dia lasa tomobile fa mila teraky indray ianao. Amen. Mila tonga olom-baovao ianao. Hitanareo ny teny fahamarinana rehetra lazain'izay mpanompon'Andriamanitra petrany eto a dia tonga toy ny hoe moral sy ezaka avy amin'ny tenanao raha tsy nateraky indray ianao. Fa zao ambara le fahamarinana satria efa nataon'Andriamanitra ao anatinao le natiora vaovao ahafahanao mamoaka an'le izy. Satria Andriamanitra tsy mitatsy ninona avy aminao izy fa zay avy amin'ny any no asainy avoakanao. Zay mahatonga anao tsy maintsy miombona sy miray tanteraka aminy mba ahafahanao mamoaka an-tsafidy zay napetrany ao anatinao. Misy karazan'olona tsara toetra lavitra noho ianao tompoko fa tsy mivavatra izy. Mavita asa soa betsaka lavitra no ny asa soa ataonao fa tsy mivavatra izy. Fa le izy ny fanomboantsika ao amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny Jesosy, mitoetra ao amin'ny Jesosy. Zay no andanjan'Andriamanitra atsika. Vatrinareo ny tantaran'i Job. Halleluja. Vatrino ny tantaran'i Job. Job toko voalohany hatrany amin'ny 270. Ahoana ny zavatra nitranga? Reharery Andriamanitra ny amin'ny Job. Izy nafantatra amin'ny fahalemen'i Job fa nirehare izy. Tena namaky an'le chapitre dia zao ny tonga saina tato anatiko hoe any amin'ny Job toko 270 Job vao tonga saina ny amin'ny tena ferana amin'Andriamanitra. Izany chapitre lava ny bokin'ny Job. Hitanareo Andriamanitra nihevitra hoe Andriamanitra niteny hoe marina izy manoloana ny devoly fa Andriamanitra koa nafantatra amin'ny faiblesse-ny Job satria nitoky tamin'ny fahamarinana izy. Rehefa nitoky tamin'ny fahamarinany amin'izay izy dia ahoana zavatra nitranga? Nanomboka tonga amin'izay Andriamanitra. Arodako mihitsy ianao ry Job aloha. Raha vaiko mihitsy ianao aloha. Halleluja. Ka mahatonga le chapitre tsy haiko maka chapitre Job 23:10 rehefa ozahany toetra dia hivoaka tahaka ny volamena ozy izy. Ao anatin'izany tonga avany le sakaizany avany teny dia ory Job na tonga na ohatr'izao azy zao mihitsy, na tonga na ohatr'izao azy zao mihitsy. Tanareo ny olona koa tonga avany rehefa misy zavatra mahazo anao satria ny olona mamaritra fa ny ferana amin'Andriamanitra dia l'avion rose. Ary zay natonga ny devoly nakafanahany Jesosy ahoana ny teneny raha zanak'Andriamanitra ianao izy dia manino ovay tonga mofo ivato io satria aminazy ny zanak'Andriamanitra manova manana pouvoir manao magia amin'ny fotoana izay ilaina azy. Tsy nona mihitsy zany zanak'Andriamanitra. Aminazy zany ny définition ny atao hoe zanak'Andriamanitra.
fa joba ary lava le chapitre ka za ty tena aminao lava be io chapitre io rehefa tsy tonga saina ianao amin'ny fotoana anankiray tonga vaniny sakay zany loha ndratin'izao joba satria zao tonga amin'izay nitady ny tsikoko tao anatin'ny joba ary nanondro nanamboatra an'izao fa tonga amin'izay fotoana anankiray ozy amin'izay joba any amin'ny joba toko faharoa amby koa sikafinareo vetivety azafady fa tena mahavariana Andriamanitra joba 42 zay ny farany bokony joba raha tsy diso oui amin'ny toko voalohany hatramin'ny fafito ary joba dia namaly an' Jehovah ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana amin'ny fisainanao izy no mahatakina amin'ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia nilaza izay tsy fantatrao dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko mifona aminao aho miaino fahiteny aho anontany anao ka hampafantaro fandrenesany sofina ihany nandrenesako anao fa ankehitriny zao kosa dia no masoko no mahitanao koa dia miaiko sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'ny job zany teny zany dia hoiko izy tamin'ny elifaza temamita rehetra aminao sy ny sakaizanao rolany fahatezerako satria tsy mba marina taka ny filazan'ny joba mpanompo filazanareo hitanareo lava le chapitre Andriamanitra ny teny hoe manoloana ny satana joba tena olona ohatr'izao izy olona ohatr'izao izy Andriamanitra mahafantatra ianao ny zavatra mbola mboarina ao amin'ny joba any amin'ny 42 joba vao mavita amin'ny teny hoe mibebaka ary rehefa tanteraka amin'izay le izy zay izy vao navita namela ny sakaizany ka mifantaniako androany dia zao ao anaty piste ve ianao manomboka tsara ve ianao tsy diso pa ve ianao inona ny motivation antony nanaranao an' Jesosy fa tena amin'ny tenareo fa raha za tsy miteny hoe tanteraka ny kristiana eny e kristy mitaky ny fahatanterahana satria izy ny tanteraka ao anatsika fa zao raha matsapy ianao misy fahalemena tsy possible ianao azo hainao anatina fahotana anao anatina fahazarana raha teny efa nateratra indray marina ianao ary ny olona rehefa tena niona tamin'Andriamanitra marina dia ohatran'io réaction any job io ny réaction any tonga dia mahita ny tena no tsinitsininy zany mahita ny tena tahaka mitoetra eto amin'ny vovoka sy lavenina tellement nasehon'Andriamanitra anazy amin'izay hoe joba tsy miankina amin'ilay zavatra lalovanao le izy tsy miankina amin'ilay fahatsapanao le izy tsy hoe tsy mirarahany zany aho fa zao asehoko anao amin'izay falebiazako dia ahoana falebiazako manoloana ny zavatra lalovanao tonga dia tapina ny domin'ny joba satria nanamary tena foana izy tao anatin'ny fotoana rehetra nanamary za ohatra efa nanao an'izao nanitsoka ny sakaizany ary izy tao anatin'ilay izy fa vao une fois izy tonga teo amin'io teboka anankiray io dia ozy izy Andriamanitra taminy mibebaka amin'izay izy niaiky ny fahotana izy toetra eto amin'ny fitakany eto amin'ny vovoka ozy izy fandrenesany sofina iakany nahafantarako an'Andriamanitra hatramin'izay antany akakinao fandrenesany sofina ihany ve ny nahafantaranao azy hatramin'izay sa tena mahalala azy marina ianao ozy izy Tomasy tomboky sy Andriamanitra wow mety sy nino izy raha tsy nahita fa zay déclaration zay maneho nao tsy tompony inspecteur izy tsy Andriamanitra inspecteur sy ny apôstôly izy niaraka telefôny izy hatramin'izay fa rehefa nanomboka ny dia ny azo fijaliana teo amin'ny tanan' Jesosy hoe tomboky sy Andriamanitra ianao ve afaka ny teny androany hoe tomponao sy Andriamanitra io sy fanambarana eo amin'ny vava fotsiny fa vokatra ny fandresen-dahatra ty anatinao napetraka ny fanahy masina ny anatinao satria nateratra indray marina ianao misy taona ianao rehefa mamaky ny baiboly tsy hoe mandrefa ny fiainanao amin'ny apôstôly tamin'izany fa misy taona hoe Jesosy tena kristianina marina ve za ty alizy mora ny mitory teny alleloia mora nao anatin'ny asan'Andriamanitra ny mitory teny tompoko lahy sy tompoko vavy mora indrindra fa ny miaina n'ilay teny zay nitatsian'Andriamanitra ny olona rehefa tena niona tamin'Andriamanitra marina matsiaro tena ho tsinitsinina izy matsiaro tena ho toy ny vovotra izy tahaka an'izao hitanareo Mosesy ahoana ny zesto Mosesy tamin'ny fotoana anankiray rehefa mbola tsy niona tamin'ny tompo izy andeha hanafaka ny zanak'Israely tamin'ny ezaky ny tenany izy andeha hanafaka ny zanak'Israely tamin'ny efforny izy dia inona ny nataony nandatsatrangy arainy namono Egyptianina izy avy izy lasa izy nilefa satria Mosesy bokina be ny fieritreretan'ny tena
fa rehefa nifankahita tamin'Andriamanitra teo atendrombohatra Sinay, tonga dia tonga saina hoe aha za sady tsy mahay miteny ka